Tsy vita mpitondra irery ny miady amin'ny valanaretina coronavirus io, izay efa manomboka mianaka eto Madagasikara. Ho an'ny avy amin'ny antoko-panohitra, tsy hijery fotsiny loza miatra amin'ny firenena izy ireo, ka mbola mamerina hatrany ary manao antsoavo amin'ny tokony hialana amin'ny adilay politika ary ny fanatona ny mpanao politika rehetra. Raha tena mijery marina ny ho avin'ity firenena ity sika sy ny ain'ny vahoaka, anisany zava-dehibe indrindra aloha dia miona na tsisy anara tsy maninona fa miona raha hoany dia batao makao ny olona manampaizana sy ny malalana izy tsara. Ao zany reo scientifique reo zay resahako hoe reo le olona manampaizana momba ny aretina mifindra reo. Fa vao avy nivory zareo tamin'ny herinandro iny ny G20 dia fa milaza hoe nareo any tokony fanaraka tsara na ny eo amin'ny fitondrana na mpanohitra dia miresaka satria adimbolana izy ity. Feto amintsika tokony hiezaka mafy mpitondra mba teny ifampiresaka. Tsy mitady seza ho ahy zahay. Zay mieritreritra zany nareo fa hitady seza zay. Ady ty ataontsika ity. Amin'ny otrika aretina reo olondreo aina tsy voavidy. Laha tokana ny aina. Eto foana zao no hitako hoe tena enjana be mifanaovana ny ino ty ny hoe tsy mahazo misotro fa ovelany eo tany makany sotro na makany beorika na makany an'ino ty atsa voibola atsa belera milahatra n'le vary zareo tsisy tsony zany fandrajana n'le elanelany zany loza nefa ry mitatataty ry milaza hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao zay mampanohatra anay teny critique zay critique zay constructive nanaovanay azy milaza ny zavatra misy tena marina.